Mahakasika ny fifamoivoizana an-tanan-dehibe kosa noho ny tsy fitandremana dia mateti-pitranga ny loza-pifamoivoizana amin'ny lalana mikodana eto an-drenivohitra toy ity ny seho tetsy Korondrano sy tetsy amin'ny lalany Maremasa ity. Loza-pifamoivoizana roa samihafa no nitranga ny omaly zoma tetsy amin'ny Maremasay sy tetsy Korondrano. Tetsy Tsaramasay tokony ho tamin'ny 2 ora ny loza voalohany, ny mpamily irery no tao anatin'ny fiara somary nandeha mafy ka mafy ihany koa arak'izany ny loza satria dia nipitika ny alan'ny fiara ilay mpamily ary nipitika toy izany ihany koa ny kodiaran'ilay fiara. Dia izany teo amin'ny avany izy avany dia fiainana nandeha maly izy angamba tamin'ity sisiny ity dia avy eo mivadika tavavadika tato fitafodina ilay tômôbily sy naratra izy. Olona foana tanaty tsy mahay manaoty hoe fotoka na ohatr'izany na rehefa nahatonga anazy andrifaripa be. Izy zany tsy haiko toeky izy nahoana fa zany naraka anazy tany amin'ny hôpitaly tany mitondra anazy tany amin'ny hôpitaly tany. Dia manahoana ny entahany hoe naratra be kosa? Tena naratra tamin'izao dia ilay tanany dia lohany eo ny sokany eo. Ny tetsy Korondrano kosa indray dia olona 4 no tao anaty fiara, vehivavy 2 sy lehilahy 2. Tamin'ny 5 ora maraina teo eo no nitranga ny loza ary somary nandeha mafy ny mpamily. Niezaka ny alan'ny poto izy no nifatratra teny amin'ny lalana fandehanan'ny mpandeha tongotra. Ireo vehivavy 2 no naratra ary ilay lehilahy iray kosa dia tsy mbola nahatsiaro saina tao aorian'ny loza.